Salame! Manana faniriana hisotro ronono any ambanivohitra ve ianao? Ndeha isika hanaraka resadresaka natao tamina namana iray. Avy eny an-drenivohitra izy no lasa nanorim-ponenana eny ambanivohitra. Oviana ianao no nifindra taty ambanivohitra? Mijanona tsy niasa intsony hoe tonga saina hoe andeha mahoany ambanivohitra. Any toa tsara rivotra rehefa tsy miasa intsony. Inona no tena mahasamihafa amin'ny fiainana an-drenivohitra sy ambanivohitra? Ny any ambanivohitra milamindamina, koa efa retirety koa dia efa tsy mihazakazaka intsony amin'ny fiainany, dia mipetrapetraka. Mena tsimbo, mena vary satria misy olona daholo. Da amin'ny voalohany aloha dia izay no natao mba miala an'ilay hoe fahanginana. Aty ambanivohitra tsy mandany vola mihitsy, afaka manao ekônômia raha hoe te hanao ekônômia, no afaka manao zavatra koa. Ohatra hoe miompy, mamboly raha mbola matanjaka. Fa ilay izy aloha tsy vita mora ilay hoe mamboly, mila hainy. Inona no atao raha te ho tamana aty ambanivohitra? Raha zatra an-drenivohitra moa izany makaty amin'ny tsara rivotra aty, amboarinao tsy moramora mian-dalana arak'izay filanao ilay fiainanao aty. Ny rano izao tsy mandeha ho azy fa matsaka. Ianao nefa fa lehibe tsy havita hoe taona rano, tsy maintsy manarama olona kely. Ny jiro koa dia ohatr'izay fa dia manao an'itony ilay plaque solaire itony. Mazaka tele izy dia mba manao kanaly saty indraindray mba tsy maharaka vaovao e. Satria ilay tele tsotra tsy mahazo raha tsy misy antenne lambony be nefa ny rivotra. Hijanona ety foana ve ianao sa mety hiverina any an-drenivohitra ny hariana any? Raha salama tsara zany tsisy problème fa tamana tsara aty, mipetraka aty tsy manino. Raha ohatra hoe misy aretina amin'ny taiza tsy mety raha rehefa osaosa satria ilay fanafody zany any Antananarivo ihany angalana azy. Ary manao ahoana ny fandriam-pahalemana? Mampatahotra indraindray, tsy te hiaina an'izany aho zany dia mangataka amin'ny tompo mba tsy ho senga an'izany. Fa zava-doza dia maheno ny ombin'ny olona voadalo atsy. Mampatahotra e. Inona ny fanirianao ho an'ny tontolo ambanivohitra? Tokony ataon'ny fanjakana lola arana zany no manaparitaka ny mpitandro filaminana mba hiaro ny tantsaha tena. Na te hiotra mafy ara voavoa indray mandeha iny dia efa miravoravo tanany. So misy zavatra manokana tianao ampitaina ary? Mahasalama zany ety ambanivohitra, indrindra ho an'ny olona efa zokojokony dia mahazo aina tsara ety. Ohatra ianao misakafo bio zany no hohanina tsara. Manaitana ny olona zany hoe raha misy ale manana ambanivohitra dia anao tonga norona fiainana eny ambanivohitra. Moa ny ankizy koa rehefa manao vakansy tonga afaka mamangy anao tsy faly ny ankizy. Ianao tsy maintsy hoe mba miompiompy akoho, miompiompy vorona. Tonga ny ankizy tonga dia amonoana akoho. Mahafinaritra ka. Ary ianao izay nijery mba ahoana? Mety ho vitanao ve izany hipetraka eny ambanivohitra izany rehefa misotro ronono koa ianao?